Voalohany indrindra aloha dia efa fatatsika zany fa dia hoe mankalaza 70 taona ny iverenan'ny fahaleovantenan'ny firenentsika isika. Ny dikan'izany dia efa nanantsika taloha dia lasa n'olona hafa noravana zany fahaleovantena zany dia zao ndray 70 taona zay niverina. Raha atao anatin'izany hoe fahaleovantena zany zao moa tsy hoe mankalaza sa tsy mankalaza fa ny tena izy dia hoe fetim-pirenena misy foana fankalazana 70 taona fa le fomba fanamarihana anazy zany mba miova endrika kely aloha manoloana an'izao toe-javatra misy eto amin'izao tontolo zao. Ka dia raha ohatra atao anatin'izay 70 taona zay rehefa tonga teto ny mpanjana tany zay hoe nandrava nandrobaka zay fahaleovantenantsika zay dia ny zavatra noravany voalohany indrindra dia zany hoe fahaleovantena zany hoe fihavanana toe-tsaina soatoavina mandala fihavanana zany dia endrika raha isehony fihavanana moa dia tenenina foana hoe nizay le hoe fifampiresahana ao anaty fahamarinana sy fifanajana. Ka ny malagasy tao aorianan'izay dia efa lasa samy maka ho azy tia mifanenjikenjika ary lasa mifanao ankolafina ary zany zavatra zany dia mbola hita taratra foana hatramin'izao ka raha tena te hahaleo tentsika dia tsy maintsy miverina amin'izay toetra zay hoe maha-izy antsika zay identité maha-malagasy zay hoe inona ny tena maha-malagasy ekena fa nisy karazana vakoka be da be teto fa vakoka anankiray ngeza indrindra tokony asary-piaro rehetra dia zany soatoavy ny fihavanana zany toe-tsaina mandala fihavanana hoe tokony efa mandeha ho azy ho amin'ny malagasy zany toe-tsaina rehefa misy zavatra tsy tena azo dia mifanantona mangatam-panazavana raha misy zavatra mifanohatra hevitra samihafa dia mifanantona hoe zany hoe dindinika ambany tafitrano mifanapatapakahatra ny teny erana zany rehetrarehetra zany no zava-dehibe. Ka dia amin'izao fahaleovantena zao amin'izao hoe fa 70 taona iverenana fahaleovantena zao dia mba anisan'ny tena tsangam-bato goavana angamba tsara iverenantsika rehetrarehetra iarahana mampijoro zany hoe toe-tsaina mandala fihavanana tena toe-tsaina malagasy ngamba hitantsika tsara mihitsy fa raha hanangana trano ankiray dia tsy tonga dia trano vita eo fa misy karazana biriky maromaro no alahatra ao amin'ny malagasy. Ka zay tokoa izaho ianao isika mianakavy no mandrafitra ny firenentsika ity ka samy tokony anana an'izany toe-tsaina zany ao anatin'ny fo ao ary ny hirariana koa mba tsy toe-tsaina miankin-dolava amin'ny hafa na izaho na ianao na ny firenentsika sanatria lasa mpangataka hoe ny tanantsika lasa tanana mitsotra angataka foana fa zay le hery avy ato anaty zay na hery ara-politika na hery ara-toe-karena na hery tsasoialy ny tokony hiankina ny fahaleovantenantsika ny zavatra nomeny zanahary dia ampy ny arena ny tany ny ranomasina ny rehetrarehetra eto ny ala sy ny karazany dia ampy afahantsika miadana ka zay ny amba ny zavatra lehibe koa hoe amin'izao 70 taona zao andao hiaraka isitraka fa zay hoe nitandrazana izy ity dia ohatrany hoe reny firenena dia natao hoe firenena reny zany dia sady hoe eto aloha io no miteraka atsika teto na aterahantsika eto koa no iverenantsika ho vovotany iverina ho tany fa io koa no mitrotro ny firenentsika io koa no mibaby atsika ary mampinono sy mamelona antsika rehetra ka engane ny rehetra mba samy hahazo tombontsoa amin'ny firenena ity samy mba hisitraka inono sy hahazo mamy amin'ny firenena zany koa tena fahaleovantena rehefa samy mandray ny andraiky ny anjara manandrify anazy ary mifameno ao anatin'izany fa tsy fanao ankolafiny lava eto ka raha izay foana misy eto inona moa ny fahaleovantena eto fa tsika ary mifandaka mifamono mifanipaka fotsiny eto dia ny olona maka fotsiny mitsetsitra dia misy olona tena tsy mahazo mamy eto amin'ny firenena ka engany isika malagasy raha ihany dia zay no joro miara mahazo mamy mahazo fiandrianana eto amin'ny firenentsika ka dia io moa ny fananganan-tsaina anaovana antsoa foana moa io hoe ahoana ny fananganan-tsaina ny saina zany tsy hoe any antoko politika izy na ho an'izy fa ho amin'ny malagasy dia ny fananganan-tsaina zany dia manambara hoe manatsaina ianao matakatra ny zavatra ao ambadika zany saina zany ny sainatsika fotsy mena maitso dia voalohany no manambara ny fisiny firenentsika zany manambara ny fiandrianana ary manambara fitiava-tanindrazana sy firaisan-tsaina ny fananganana zany dia iny fotsy mena maitso iny fihavanana fahadiovana zay fahamarinana ny fotsy mena ny ady sy ny tolona ny sakrifisy rehetra natao teto ny fitiava-tanindrazana ny fifankatiavantsika ty nosomenantsika ity ary ny maitso moa dia maitso ty firenentsika ity tamin'izany andro zany mbola tiatsika verina maitso ary zay fanantenan'izay no zava-dehibe ao antsika ninona lalana ny zorana firenentsika ninona toerana misy ny firenentsika dia manam-panantenana
tsy manary fanantenana ny malagasy fa manangana mitsangana foana ao anatin'izany fahamarina sy fihavanana fitiavan-tanindrazana ary manam-panantenana foana ka dia izay no irariana anao fety samarytsika fa hitondra toe-tsaina sy toe-po vaovao antsika ho tsangam-bato velona itsika mianakavy ho tsangam-bato lehibe i Madagasikara ka dia amin'izao andro zao dia anisany mba tentsika foana indrindray manko zao amin'izao ao anatin'ny ady zao tsika hoe ao anatin'ny ady na ara-pahasalamana na sosialy na ny toe-karena ny anoana sy ny fahasaranana dia averina foana fa ny toe-tsaina malagasy rehefa miaritra fahavalo dia miombona mifanometanana miara-mientana dia izay toe-tsaina izay tsy tokony anao ifandany hoe andany sy ankilany dia ifamadibadika eto hoe ty indray pour ty indray contre indray dia lasa mifampifahavalo mihitsy manahirana izany ka dia misy koa ary sasany faly hoe mandrehatra afo amin'ny zavatra oatra izany raha misy afo tokony ho arehatra angamba amin'izao vaninandro iantsika zao dia ny afo ny fitiavan-tanindrazana ny afo ny fitiavan-tanindrazana anao ka irehatra amin'ny tsika mianakavy dia mba mifanantona fa tsy voatery ifamaly eny amin'ny anao manjery rehetrarehetra eny ty mamaly an'ity ty mamaly an'ity dia zany mpiady atsena zany ho malagasy zany zavadoza ny olona miady atsena very asina fa amiko nefa mbola zavadoza no mpiady atsena ny olona miady anaty tambajotra tserasera zany hita n'izao tontolo zao dia misy mpandrehatra fotsiny dia mirehatra eo zany toe-tsaina zany no ngamba tsara ifanabiazana dia averina foana fa ho antsika mianakavy za ianao tsy ny hoe zaza ihany fa itsika rehetra olo dehibe mihitsy mila manome ohatra ho tafindreo zazy ireo mba hahafahany manabe tena ihany koa dia zay manisa mba fanabiazana lehibe samy manabe ny tena mba tsy olona mpifandrangidrangitra mpifanaratsy mpifampiantsy mpifanenjika mpifanilika zany toe-tsaina zany tsy malagasy zany ka dia manentana antsika ny afo ny fitiavan-tanindrazana ty tany misy antsika ity sy ireo malagasy ray raha amintsika mpiaramonina amintsika ireo dia ireo no atao ho tiavitsika ireo no atao hifamenona mifameno rehefa misy zavatra mahasamihafa anie eo no tena mampisidika zany hoe fifamenona fifanantonana fifampiantsona zany zavatra zany fifametana fa raha hoe hitovy daholo atao inona moa zany ka dia miantso antsika rehetra ny fahasamihafana tsy tokony hahatonga any amin'izany hoe ifampifahavalo fa andao ifametanana ho amin'ny fampandrosorana ty fiainantsika ity fa mahantra tsika voalohany indrindra ny atao hoe rova zany moa zany vakoka zany dia zay hoe misy fahaiza manao fahendrena fahalalana napetraka ireo zoko teo aloha mba hifandovana hifampitana hiaraha malala mba hiarahana haka lesona angamba na koa marika eo amin'ny tantara sy ny firenena ka aminah koa ny hoe fananganana zany io moa misy fomba anankitelo no fanao hoe mitahiry ny vakoka na izy avela fotsiny amin'izao endriny zao lany masoandro potiky ny orana mainy avy avela fotsiny eo be da be ny vakoka oatra zany eto amboniny tany na ndraiky io zany ny vakoka koa azo tehirizina koa hoe averina amin'le endriny tamin'ny taloha mihitsy fomba fitehirizana koa zany ary misy koa ny vakoka hoe amboarina ary mifanaraka sy mifandray amin'ny fandrosoana misy amin'izao tontolo zao fitehirizana vakoka tolotolo zany ka dia ny zavatra tsara fotsiny hoe tsy avela ho very ny tantaratsika ary miara-mahatsiaro sy miara-mahalala sy miverina miainana zany mba hisintomana lesona sy toe-tsaina ka na inona vakoka nahoana endrika hitehirizana azy na le voalohany na le faharoa na le fahatelo le fahendrena tao ambadika zany tokony mampiombona atsika ny ezaka rehetrarehetra tao anatin'izany tokony mampiombona ka izay hoe ny vakoka zay dia misy hita maso fa ny toe-tsaina ho azy zay ny tena teneniko hoe raha nisy vakoka ngezabe teo dia ny soatoavina mandala fihavanana zany ny tena vakoka mila ajoro fa tsy isaky misy zavatra dia miady dia misy miantso foana hoe mifampifanatony mifampifampiresah fa anisan'ny vakoka ray lehibe ao antsika ny soatoavina hoe mifanantona mifampiresaka mifanapatapakahatra mifampidinika mba hahalalana ny tena marina fa ny marina ny hevitro maro matakadavitra mitabe tsy lany mamba dia zay ngamba no zavatra resako hoe samy ezantsika ajoro daholo na mivakoka hitamaso na mivakoka tsy hitamaso mba hanehoana zay mamalakasy atsika izay